Filohan'ny Repoblika, andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ny tenako tsy manala mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'le certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire. Tsy manala zany andriamatoa filohan'ny Repoblika ary tsy manala zany. Tsy maintsy isy araka izany ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity hoy ny Premier Ministre. Ary zay fitaka zay no anaovantsika ny investigation maro am'izao fotoana zao. Hitanareo fa ny promoteur an'izany dédicace mba hanatsarana ny zotra sy ny zotra bebe kokoa ho any en Europe na any en Inde na any Asia dia efa recherché am'izao fotoana zao. Madagascar dia olona voafantina ny olona mifandray amintsika amin'ny fampandrosoana fa tsy atsika kina kosa ny firenentsika dia mampiasain'olona amin'ny réseau tsy mety. Directeur de cabinet ny filoham-pirenena no tratra amin'ny kolokolo avolenta dia milaza fa tsy mahafantatra ny filoham-pirenena. Torak'izay koa ny tirara ny Boeing 777 izay milaza fa tsy mahalala ny filoham-pirenena sy ny Premier Ministre. Mazava ho azy zany fa voalohany indrindra na izy tsy mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy zany dia tsy tokony hitadana firenena na fialana ndraiky ny mahazatra ary aoriana kely dia mety mbola hoapiny ihany koa hoe tsy fantany hoe mahantra ny malagasy zay efa nilazainy ihany teo aloha teo. Fantarintsika tsara fa na fiarakodia hovidinina ministera arany dia tsy maintsy mandalo fankatoavana andriamatoa Premier Ministre sy ny filohan'ny Repoblika fa roplanina anankidimy zay hiditra eto Madagasikara ve dia tsy hafantatra zareo. Mampiay azy zany fitantanana ny raharaham-panjakana ary mazava zany fa tsy voafehan'ny zareo tsony ny fitantanana ny Madagasikara. Tompona andraikitra ary isan'ny atody mikotrika an'ireny ny filoham-pirenena sy ny mandrapahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia mipetraka ihany fanontanian'ny olona zany ny toko raha-fahalomanana hoe dia ahoana moa zany no fiatraiky an'ity raharaha Boeing ity amin'izao fotoana izao dia io tsika samy mahita izy io ny tiana hivavahana dia aingany mba tsy le firenena sy ny vahoaka malagasy no hibaby an'le izy fa mba zay tompona andraikitra voalohany zay tafiditra ao anatin'ity raharaha ity no hiarany saza raha ohatra ka tonga amin'izany rehetrarehetra zany. Ny olona tsy maintsy mijery andatavatra boribory zany hoe tena fahininy ity satria araky nambara teo fa tratra ny ankivy raisam-pirenena na sanction internationale ny Iran amin'ny resaka ohatran'io nefa hitan'ny fitsikolovana ny ivelany ihany voamengy io sidiny io zany fa nesorina ny seza tao anatin'ilay fiaramanidina mazava loatra fa mandeha ny aiaya hoe mitondra zavatra ve zany le izy ny ainga avany amin'izay toerana na le ny alany Chine sadiny fa ao anatin'le raharaha hoe tsika koa ve zany tao anatin'ireo le mpisera zany na atodoniketrika an'ity zavatra ity mety tsika ve efa te-hisaka andeha ho any amin'ny BRICS amin'ny alalan'ireto hoe Russie sy Chine satria Russie mety hoe andao atao allié indray ny Rosianina amin'izay mety tsy haiko mety vola eo amin'ny resaka hoe fitakina anreto ny sy manodidina ny sinoa moa efa makamaka toerana any an-dakozia ihany ny sinoa amin'izao zao mety zany ve no mahatonga ny fihetsika ireo tompony andraikitra sasatsasany hoe tena manao anjolofo ao anatin'le izy andaloha raisy ny tiantsonara ty miaraba tompoko. Salame. Salame. Dia mampilera angamba dia engany mbo hitatsika io valiny rehetra fa dia eo mana fa tsy maintsy azo be mihitsy amtonga ny teny Britannia engany reo mpitolon'ireo mihitsy fahaiziny Amerikanina fa tsy tia avoaka madinika zao draritra zana ndao ary Nisany hoe andrasana zany zao satria sy mpiainantsika ny resaka teo hoe manahoana zany efa nesorina le tompona andraikitra anankiray dia tsy azo endiana araka ny lalàna sy ny sisa ve izy dia hoe anao an'izay ve ny fitondrana ankehitriny satria akamy io ny atsy amin'ny hoe fanenjana ministra aloha mbola hoe mandalo etsy amin'ny anteny miram-pirenena zay Irmara no maro anisa nakasodrano zay vao hoe afaka mandeha ACJ dia isan'izay ve sa ohatra lay mahazatra hoe esorina dia diovina
de mahazo toerana hafa ihany avy eo de ny akamakama foana zay le hoe mbola ao anatin'le hoe ny voaitso mifampihinana ve ty fierté sa ahoana na de izay tsy nanota taminareo no aoka itoabato azy misy azany daholo efa nandeha tao anatin'ny raha zay nampanjavona andreny fa de tena le tompona andraikitra ny voamera tao anatin'izany hoe voamera fampiangana teo anivon'ny anteny mera zany nahazo raharaha andao aloha raisiny anao miaraba toko mitovana ihany zany ny dossier oko eny arika miarabatsika mitompona salame zoranga tena mahatalanjona misy ty zavatra mitrangitotsika ty satria fisandohana ny osika efa mandeha amin'ny seteresa-pirenena ataony malagasy de ohatrany ahoana zany ny zavatra mitrangeto firenena ny eo amin'ny fitantanana sy ohatry zany ao tsisy mahita tsisy mahalalatsika fa nampandefa tsy ohatsonandreo vohitatsika ohatray ka mila mieritreritsika de n'izao hoe fa tsy avela fotsifotsiny ohatry zao fa tsy maintsy mitady ny hevitra rehetrarehetra hoe ahoana efa mandeha de izy hoe tsy avelavela fotsiny am'izao fa tokony misy mihetsy tsy fantatra hoe izy mipaka be mamono zany samy be ankosany tsy fantatra tena tompona andraisitra amin'ny vatany fa tena mahatalanjana tena asa hitika teroisma zay fa kelikely tena tompona aza teny fa i Madagasikara de efa ao anatin'le ataontsika hoe plaque tournante na resaka trafikana drogue ary tsy mba le hoe drogue le ohatran'le voasambotry ny zandary sy ny nampitandro filaminana amin'ny ankapobeny hoe nisy zogony tratra tarina zoglao tratra tarina fa tena le mahery vaika miditra eto Madagasikara de mivoaka eto Madagasikara misy karazan'olo leto hoe miditra alpha de mivoaka eto izy gama zany zany hoe tena resaka ohatran'izany hoe tena passeport hafa indray ny ivoahany avy eto zany rehetrarehetra zany zavatra miseho daholo de tsika zany zao eo anatin'ireny hoe tena tsisy tsaiky hoe fipetra ve ny raisiny sa hoe manohy miaraba aloha tompoko efa ao ianao miaraba tompoko manao any miaraba anareo de miaraba ny teny tena de miaraba ny teknisanao ambady to miaraba tompoko salama be zay nareo ao tsara mihitsy miaraba na taragana reso fa tiko ambara de momba le roplany satria safao resaka taritanana de manakona le ava mihitsy le fampiakasy zay andro rabe fa tena mbany fa tika ve de ny hoe marina ny zavatra nambara hoe tsofra ny zavatra de olona trazaika tomponay ary tena timbona nahitatsira fampiakana ohatranyerina ko zany ny rahato letany agriculture ny zianatany mazy izy fa hoe amin'ny anatena manokana ny nandehanany azy le mampilavolo eo ary tena marafaminapara azy io tena hoe tena misy fahavozana misy zavatra miseo de am'izany ndray ty nyvonisoana esira be nareo fa anerika ny fazakany io anerika hoe anerika ara-pitarana ny fazakany io fa placeoko ty de nakita zany manakolavay io installationnera hoe tena hoe io entikano kapitany mihitsy hoe anerika ny ara-pitarana fa alefa no mitsoka io ohatrany desiadira mareny ena hoe de hoe afatsoka te disina le afatakany tsy afaka antsoka avoaka Madagasikara fa izy mity nandefa le voaka de zany anaovana hoe izy ihany eo ambadika reny sakafa mody sy mahafotony betaka de fantakana tamin'izay zany tena manikevitra ny kristiano mba tena mamaka ny firenena ty mafa efa afaka tena toa tsy firenena malagasy ary io adiaram-panahy fa tsy adiarany mety mahatonga ny olona miresaka an'izany nge zao hoe tsy nahinona vaovao hoe namoahana tsy fahazona mivoaka ny faritry Madagasikara na ISTV zao reny olona reny itoko tsisy filazana mihitsy hoe nanokafana fanadidina mahakasika azy mety zany mahatonga ny ayahin'ny olona io andao aloha raisiny ianao miaraba tompoko salama misy tsy voaresaka anakiro le mety le fampitsonan'le ambassadeur-ny européenne deuxième personne gratare efa roa mifidian'le olona vono amin'ny OMS FAO plutôt FAO resy lahatra no varibride izy maresource na resource fa za manokana efa tena
mba rafarasao le manongo teny misy mpahay teny gasy aminareo efa nisy devoara inona mety foatra tsy voarasa le teny mampanongo teny efa mitsovaka mihitsy ny vatantenanay be loatra le zava-misy mampanongo teny tena be loatra tsy haiko hoe sa famasahany manga be famasahany manga be zao hoe zao hoe nanomboka tany lapoazy ty ndray faivan fixe gate revisa zala ohatra ny fisakerinandro ve zay fotsiny fa manjeraka be le zava-isa zala de tsy araka tsony tsy araka tsony tsy haiko ze malagasy miaina eto ve mbola tena misy mbola tena hoe tena tapitra ianao nge miteny an'izany fa niara ny tena le ansaiky fa mbola ao anatina fanadidina sy fanangonam-baovao moa hoe rehefa mahita n'le tranga ohatran'io ny filazana ofisialy moa zany de hoe tsy naharaka tsy nahatsiaro voafitaka moa filaza le izy sa hoe nahatsiaro voafitaka ny fanjakana malagasy za zany mahita n'le izy de hoe ny fanjakana Madagasikara de mandalo fahasarana ara-toekarena indrindra amin'ny lafiny arabola profon'izany le farany teo ohatra hoe tsy nanaovana LFR na DBDBR ny zavatra tokony ilana ny afahana tokony anaovana zany LFR na fanitsina ny teti-bolam-panjakana profon'izany raha tsy diso ny mpiasam-panjakana efa taona maromaro zay tsy nisy fanondrota rano zany rehetrarehetra zany nge de efa mbola miotrika daholo zany de za zany mahita hoe le tranga miseho avo lenta be toy itony de misy piremby zany indramiko le voambolana fampiasan'ny zoky be Constant Ravelson any ambadika any satria olona nanodididina ny amin'ny tompona ndraiky tamin'ny androm-panjakana ambony daholo inge reo le lazaina fa sy tondrona sy voaroroy ary voasambotra kaikiny fa hoe anisan'ny atodoto ao ambadika itony zareo hoe olona piremby ninona hoe ndana mijery satria tamin'ny fotoanandro efa nalefa hoe ara-iasitsika amin'ny Rothschild koa mba hitady hoe loha ranombola ho mpampiasa vola eto Madagasikara ny fanaraha-piaramiasa nandritra ny folo volana mahery de 10 teo izy raha tsy diso tao anatin'ny Rothschild ko ny fanombohan'le fiaramiasa ny fantatra fa ny fiafarany tsy haino iny le fiafarany le hoe nanaona ny bilan le izy satria izany Rothschild ko zany de tsy hoe andorangana fa tsika mba ampiakamba de mba tetavo any aloha fa tsy maintsy misy iray zay fa tsy maintsy misy sara ny nafahany manao an'izany de nahazo tsika sa nahita sa tsy nahita ao anatin'le izy firifiry ny antso mety manao road show sy ny sisa farany teo nisy business forum natao tany a Dubai inona no vokatra azo tao anatin'le izy zany tsy ny fanombohano any hita de aveo zany hoe misy fahasahiranana be arabo de tsy mitady ny fomba rehetra zany le izy de ireo zany ny zavatra mitranga na ny ara-dalàna tiko tena am'le ara-dalàna misy resaka formel Rothschild ko nalefa ny tary nalefa ny tatsy de misy le zavatra mitranga teo anelanelany teo Ronivos misy an'le hoe raha nalany Jamefield de tony zany mety za tena mana zany zay aloha ny ahy eto fa ao anatin'ny fikaromba avao tsika hoe tony olona tony de mety tafiditra ao anatin'izany mety le hoe tena ary misy mety ahitantsika raha fiteniny any ampitaingy tamboho de hoe misy bobo be ao anatin'le fandeha de satria tsika hoa tena sahirany de ao anatin'le izy raha samy tafiditra ao anatin'ny tsifanao mampidi-doza fa tena mety afaka kalifena haute trahison nge izy ratoky raha fahalamanana raha hoe zao mifandehany de aloha raisinanao raha mbola tsy tena vonina izy afaka miditra anao miaraba tompoko allo eny ary ya faly miaraba ny tompo teo fandiava tsimilany any salama io lena neny mahatonga le resaka ity gouvernement institution anankiray manontolo firenena neny mety nafa tsy bisikileta ka hoe diso lalana de avily loha le bisikileta ditsinany foana tsisy an'izany rehefa diso lalana de mahaiza miala fa tsisy an'izany hoe le ferina fa diso lalana ianareo mahaiza miala raha zay mandà rehetrarehetra zao Briton avela tsisy olona tsony amin'ny afobeany zay le izy tsy firenena rehefa diso lalana de mahay miala mahaiza miala mametrafy alana rehefa diso lalana tsy olona tsy asan'io de betsaka neny taipiny grave be ny impacte ny zavatra atao raha reo fitondram-panjakana io OST le olona zao piasa sena mivoaka de atao fa
mitorohevitra mba omeko azy ty raha mba mety na tsy mety oa le enquête parlementaire efa vita ny enquête parlementaire dia hoetany amin'ny ambassade américaine mba tsy avoasazy le firenena malagasy dia asy manao fanadidina misy ny any amin'ny fitondrana any américaine hoetiny amin'ny ambassade na mpanohatra mitondra zany amin'ny any masovo américaine dia milaza ny resaka police ahafantarany zareo amin'izay enquête malagasy manao io fa enquête na international na Interpol na izy manao io fa jasy raha mba misy olo-kafa tafiditra ao anatin'io mba totenana konenanan'le olona zay ngamba hitako mety fa tsika verivery anjavony eto fotsy tsisy zavatra mandehatra ny eto brito tsisy ninona milamina ny voasambotra ativiara tsy haiko miteny fa no fiarovana azy dia samborina izy fangatsainareo miaro azy eo amin'ny sur io hoentina deportena any amin'ny zavatra tsy fantatra ny olona mandehandray zao ny resaka ambasady ny européenne dia inona izay amin'ny anazy dia malagasy dia iainao anatin'izay foana zay situation catastrophique ohatr'izay foana zay le malagasy zay foana zay misy zavatra mipotra ohatr'izay miala tsiny foana iny moa resaka hoe ambassade ny Union européenne iny tsy fantatra aloha le tsy fantatra resana tsy le hoe je ne veux pas savoir fa azadiny fa matsovola isan'ny lehibe any Madagasikara zany vondrony européenne zany ny européenne tompoko dia ny contribuable zany hoe ny mpandohetra any aminy amin'ireo firenena fito amby roapolo ao aminy no mampiodina an'izany eo sarotiny ny olona amin'ny hoe masotsivana ahafahana mahazo an'izany tohana arabola na ny fampiasam-bola an'izany dia eritrereto amin'izany lizy dia daviny hoe ho alahatra amintsika ve alahatra amin'ny fomba fanaontsika ve ny olona itsika no mbola ny olona zany resaka hoe gouvernance na hoe bonne gouvernance zany dia tena isany ny resaka hoe état de droit zany ny olona dia isan'ny masotsiva entitra izy amin'izany zay indrindra mantsy lizy ka hoe andao aloha raisiny ianao raha efa misy voninao miaraba tompoko salame miaraba ndao ary fampiaraba za manokana tsy resaka momba ny zava-misy raha ny zavatra misy tsy ho lany misy mihetry tsy ho va mihetry misy mihetry tsy ho va efa zavatra efa tsy mahagaga aloha zany ho anahy manokana satria za resy lahatra fa mamle boky-teny fiainana hoe tsy hampiaritsika le izy io misy vahaolana fa tsy hampiaritsika ao misy teny hoe raha vao misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na ino dia vao marina le izy fa tsy isy voafehintsika mihitsy dia lasa mifampitorana tsika dia vao mifo fa ndao hampiarina le boky-teny fiainana dia io misy fotoanany daholo dia ohatra zao hoe sambatra ny firenena izay manana diovavandreo iny zany mbola hoely izy mbola resy lahatra ny olona iny mbola misy pré-campagne dia zay vao desendahatra rehefa resy lahatra ny olona dia manapa-kevitra tsika manala an'ilay izy de l'état dia zay le bahary vao mindika amin'ny fiainantsika fa efa an'izay aloha dia inona ny tiany azo ampiarina manajambo tonga anareo dia tsy zakan'ny olona nefa zay solution ny anany ameko atsaina aloha izy efa io aloha ny eo ary io ny eken'ny pahary mampiy tafadany io dia faharoa zay tsy maintsy milatsaka ntsony zara aloha zay ny tena zavatra fifaliana be ho anao izy fa ho fa misy an'io tsy maintsy milatsaka izy zany tsy adasana ntsony ho tsaraina 2028 fa tsy maintsy milatsaka ntsony izy fa mandala dia mametraka olona mpampiavantsika satria ionda ny adraitsika indray le boky-teny fiainana io hoe sambatra ny mpampiavana fa ninany tena mahatapao sy mampalahelo anaty le virusina fisaratsarana dia rehefa ntsy le olona miolona verana any base tulara any vatomandry resaka fifidianana le vahoaka ny lasa miady manahirana tokoa any i base tulara io mbola ho resantsika manokana izy io fa tsy ampitsony fotoana mbola resadresana amin'izany fa raha fa misy antso vonona nga ory teknisianina mbola tsy tena vonona izy efa ao ndao ary ampidirina anao amin'ny orange ty ndao ary miaraba tompoko salame salame virina kely aza la kasi nananala sora ia mieritreritra le bohinana lefa tany Iran teo io
moa zany efa ny amerikana sy ny iraniana moa fantatra fa misy problème ara-politique ary économique ary tsy miasa ny dolara ny Iran ka iko raha dolara ny asa tamin'le bouillon asa zay azo amin'ny fanjakana malagasy zay fotsiny soratony ny izay ho aly hoe mba tsy ho ny firenena sy ny vaoaka malagasy no ibabiny raha ohatra ka misy ny sazy avy any ivelany any manoloana an'le izy fa mba zay tompony andraikitra voakasika izy mivantana ny olona tsy andro atsony zany de efa mety mahafantatra ny tokony ataony manoloana andreo antsy le hoe Interpol, FBI sy ny sisa efa fantatry ny olona zany de ho hitantsika eo ny fivoarana fa atsika koa de mikary vaovao ndalo raisiny ianao sao de hiteny andreo zao raha nabavy Gaël de ho raharaha be koa nge rehefa mivoaka le izy ndo za tsisy salama allo eny tompoko ia azafady miverina kely ndao momba ohatrany ratsiratsy kely manao ana zany tsara ve le fifandraisana ohatrany tsy mahino an'le olona miresaka so de tsy mahazo tsara manao ana ohatrany tsy eno izy nisy olana kely lay fifandraisana aminao ohatrany tapaka afaka mbola mamerina anao fa mbola manana pahampitaontsika raha ohatra anao mbola hafaverina de afaka miverina fa ohatrany tsy haiko tapaka teo le sary letika tapaka le fifandraisana teo satria izy efa ho izy ndawary miaraba tompoko salama tsy mahazo tsara izy eny lamin'ny teknisianina ngamba le izy tsika efa obe eny ary antsoava navalonao raha izy tsika ao raisana misy olana kely lay miaraba tompoko fiaina kely hoe de mampanoana ny fitapahana ya tana tana to fahatano malagasy daolo atrany faratapy zany fiaina zay lizy eo manahirana be asa raha tsarotsika le tranga tamin'ny volana janoary tamin'ity taonty nisy haut fonctionnaire tompony andraikitra tao ministère raharaham-bahiny nanao trafikana volamena de tao anatin'izy de nanao usurpation ana ohatrany hoe faux document na titre ohatran'izany na afahany izy io na resaka hoe fandefasana volamena ny ivelany de namoahana avis de recherche io tompony andraikitra teo any ministère ny raharaham-bahiny io satria resaka volamena teo amin'ny 53 kilo teo raha tsarotsika tsara tamin'izay fotoan'izay tena resaka valise diplomatique no nampiasaina tao anatin'le fanondranana asa raha mbola tsarotsika iny fa nga nisy enino tsony ny toyany amin'izao hoe nanahoana ny afaran'iny tratra ve le olona tsy tratra ve le olona tompony andraikitra ao anatina ministère ny raharaham-bahiny le izy tamin'izany fotoana de eritreretanao amin'izany zany le zavatra misy ary matoa tonga ao anatin'izany misy fahasahina sy ny sisa de tsisy nalala zany zao le izy tsisy mahafatara zany le izy ao anatin'ny rehetrarehetra ndalo raisiny ianao miaraba tompoko miaraba salama ohatrany hoe ratsiratsy zany inge le fahinoko an'le olona tsika ahoana na
Tsaiky na réseau io sa ahoana fa ohatran'ny ratsiratsy kely le fandraisana. Ano anisan latao natin na kami lagi yan plan na dana din ang kundi sa tiyan naman nakakataon manawati na naman sa paligid pagka din na isabi na di ba po kaya naman yan ang mga natin pirakat ko ba kami nasa na nakita ginawa niya sisi anda yang dekat na yang kulit itu manifestasi dan isu itu nanti melakukan mereka dulu kasi transfer jika mereka nggak saya nih olomotelo moa le voalohan'ny antemeran-dola resanao io ny fanadihadiana sy ny mamatitra tsisy fanadihadiana misokatra momba azy aloha fa fanazavana no entiny hatreto dia ho hita hoe voasarengotra sanaty satria tsy izy ihany manao filazana vokatra ro sary mivoaka satria na ny tompona andraikitra voalohany le hoe émergence Madagascar ya raha olo John Rabonaro John zany dia nanao fanazavana koa satria misy sariny mparitaka miaraka amin'le raha iny anaovana filazana fikarohana io sary mitambatra moa zany le izy tao anatin'ny fary malagasy le orinasa le ofafataloha le mpanao fanafody aty Tanjombato ny sariny tao nefa nisy fikasana raha ny fanazavana satria mitondra fanazavana ihany koa raha olo John zany tsisy idirako amin'ny olona zany resanao io ao mikasika an'io sary io fa nisy tamin'izany fotoana zany fa nisy fikasana ihany zany zao io fiaraha-miasa tao anatin'le izy mety hoe fitadiavana partenaire angambany tsy de misy atsipiriany loatra moa zany le izy fa soratra fintana le anatin'le izy fisaigny tsy tanteraka le izy de vatapaka hatreo de mitovy valeo fa naheno tamin'ny latsinainy de de zay zany le izy fa ny rapitsy io tsy maintsy hivoaka eo ihany ny vaovao de ho ampifandraisitsika ireo izy amin'ny makaiza fa za aloha zany mahita hoe sahirana nraisina amin'ny fiapetra rehetra famonoana afo zany le hoe raha misy foyer de tension dia taperoaingana satria ho avy ny sadeka tokony focus tokony fantoka ao anatin'io sadeka io daholo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao zay lo ray de tsy maintsy nraisina daholo hoe ampidiro aloha rangaha fa raha zany de lava mimpanolotra ampidiro any na fa ray volana sy ho tapany aty aorianan'le raha le reniny tompon'le anniversaire vo ray zay faharoa mikasika an'le iova tratra satria reo olona reo koa nanaovana fikarohandreo raha le tany ivelany tany tratra mafimafy be ny condition de détention any fa satria hoe hitady fiaraha-miasa amin'ny Interpol sy ny sisa fa raha eto Madagasikara izy ny tratra ina le zavatra mitranga satria manelonelo ny lohany manelonelo andoha de veo de mahazo an'izy de misy tsy haiko hoe vasana na tsy fantatra na hoe sy ny sisa zavatra tsy vaovao zany eto atsika tsy vaovao zany dia hoe aloha izy mety hoe izy ary mety tsy fantatra ny voasambotra sa ny tolobatana fa moa zany hoe voasambotra aloha hatreto de nde hitokisana zay voambolana zay de ny zavatra manaraka ohatran'izay koa le hoe raha nanao démission le olona hafa mifipetrany fa hoe de hoe ny sorona de mba hoe mivoailika any aminy zany le mpahandrihatra de izy hoe azadino fa ny contexte zany de milaza fa sahirany Madagasikara amin'ny lafiny arabolany zavatra rehetrarehetra de manondro an'izany ka eo zany le izy hoe so de mba misy aloha andamo mitady za tsy hiteny hoe financement parallèle ary toko raha fahalimanana na tady hoe te ohatran'ny fahitako sy ny zavatra rehetra miseho zany tatoato de ohatran'ny tady andeha makany amin'izany ny antony de hoe tsy mbo za rehefa tonga le amin'ny fiafaran'le raha hoe raha tafiditra ao anatin'izany tsika de tratran'ny tsy mbo za sy ny tsy mbo za eo
de ho hita eo amin'ny fivoarany mbola tsy ampony atotam-baovao ahafahana milaza an'izany hoe misera financement arisy satria le olona ngeto ohatra misy milaza any mba tsara fifandraisanaty ananatsy lakile fidirina sy mamovaravara toteny be atsy de eo zany lizy a manotsika amin'ny fotoana manaraka raha-pitsika araka amin'zoky Constant Ravelson manao fitom-baovao sy manao projection am'izay trangany am'loha satria hiditra volana aogosto tsika manomboka rapitso dia ametraka ny mandrapitafa isorana bebe tamin'ny fiarahana mandrapiresaka soavaly tompoky lasy tompoky vavy